Raha iverenantsika kosa ny mahakasika ny fifidianana ny fiomanana ny fifidianana solombavambahoaka raha ny alatsanainy ho avy zao amin'ny 15 ny volana jolay no feim-potoana farany voatondro andraisana ny antota taratasy filatsahako fidiana amin'izay fifidianana solombavambahoaka izay dia mitohatra ny amin'ny fotoana tsy voafetra izany moa dia araka ny teny miampita nataon'ny filohan'ny senita ho an'ny mpitarika ny CER sy ny CED manerana ny nosy ndraisina indrindra moa ifanapa-kevitra io araka ny fangatahana ny gouvernemanta ary notapahana ihany koa nandritra ny fivirimben'ny senita ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay lasa teo izay ny mahakasika an'iny fa notanterahana nanomboka androany kosa ny fifaninanana idirana ho polisy ny folakandro lasa teo dia nisy ny fitsidihana izay nataon'ny minisitry ny filaminana anatiny teny amin'ny lycée moderne Ampefilo teny iray amin'ireo ivitoerana natanterahana izany fanadinana izany. Tsy ampy raha oharina amin'ny isan'ny mponina sy ny fitaran'ny tanàna ny isan'ny polisy-pirenena, hoy ny ministra filaminana anatiny, ny contrôleur général de police Rakotondrazaka Arsène. Antony izay nambarany fa nanatanterahana ny fifaninanana idirana ho commissaire, manamboninahitra ary agent de police efa zato isa. Mbola misy fivondronana maro dia maro mbola tsy manana commissariat ary na ny eto Antananarivo ara izay dia manana heritreritra hoe tokony hoe amin'ny périphérie rehetra ohatra ny Ivato aéroport ohatra ny Sabotsinamena Alasora sy ny sisa ireny zany efa tokony hoe ametrahana commissariat vaovao satria efa mitatra any amin'ny tanàna Antananarivo zao fotoana zao ary saika any koa ny tena misy ny mpanao ratsy kanefa ny dia mbola problème ho anay satria tsy ampy ny effectif hitanareo ihany raha par rapport amin'ny gendarme sy miaramila zay dia anisany kelikely ihany ny effectif ka izay ny antony naovana ity faninanana ity. 720 sy 180 no mandray anjara amin'ity fifaninanana idirana ho polisy manerana ny Madagasikara ity. Miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy, miaraka amin'ny Biongo, ny ministera ny filaminana anatiny amin'ny fanatotosana ny fifaninanana. Tamin'ity taona ity dia nisy ny fepetra manokana izay napetraka momba ny lazahatiny mba hisorohana ny kolikoly sy ny osoka samihafa. Tirenan'ny sujet dia tena manaraka an'le fomba vaovaotsika zany hoe tout est informatisé zany sy any amin'ny zay mamoaka an'le sujet vao maraina be zany numéro no azonay dia rehefa avy eo dia tirena iny zany dia zay vao avoaka le sujet hoe ty sujet ty zany mivoaka amin'iny any iny dia zay vao lasa alefa ty le izy zay vao atao dispatchina any amin'ny mpanao faninanana. Hitohatra amin'ny rapitso 14 jolay moa ny fifaninanana idirana ho polisy, fifaninanana izay tanterahana manerana ny nosy.